Miarabana ny tokantrano manaraka ny Météo amin'izao fotoana izao ny sara amin'ny azanabolana araka ny fanoresanantsika nandritra ny fotoana lavalava zay dia mbola mitoetra eto Madagascar hatrany ny zone de convergence intertropicale izay manome vana tanteraka ny oram-baratra miara-dalana amina mifanindran-dalana ihany koa izay amin'ny fisian'ilay tangororaona ato amin'ny lakandran'ny Mozambique ato mitondra ny rotsakorona betsaka amin'ny morontsiraka sy ny faritra avoany andrefana tsy mandrefana Madagascar iny ka manoloana izany indrindra dia mbola omafy hatrany ny rotsakorana any amin'ny faritry melaky any amin'ny faritry menabe ary ny distrikany Morombe izay mety mahery ny 50 mm moa ny rotsakorana ao anatin'ny 420 ora hoavy raha ny any amin'ny ilany atsimatsinanan'ny Madagascar ihany koa izay miaraka amin'ireo rahom-baratra ao anatin'ny zone de convergence intertropicale ihany koa dia mbola manatombo hatrany ihany koa izay rotsakorana izay raha ny any amin'ny faritra atsimo atsinanana sy ny distrikany Taolanaro ka manoloana izany ary dia manaraka tsy tapaka ny vaovao avy etỳ amin'ny sapany raharaha famatamin'ny toetr'ny andro hatrany aloha zany ny vahoaka indrindrindra amin'ireo toerana voakasika an'ireo eo ihany koa ny toromarika izay men'ireo manam-pahefana isa tokony isy roana ny loza mety ho ateraka n'izay ho an'ny faritra hafa kosa indray dia mbola mitohy hatrany ny rotsakorana amin'ny ankapobeny ary mety hiverina anatombo kokoa izay any amin'ny tapany avaratra andrefan'ny Madagascar iny moa any amin'ny alakamisy ihany ho hitantsika eo ihany ny fivoaran'izay fa raha iverenana ary ilay sary azo tamin'ny zanabolana dia manomboka mahazo aina tsikelikely ilay tangondraona roa izay misy manodidina Madagascar mitoetra ato amin'ny lakandrano Mozambique sy ny any amin'ny ranomasimbe Indiana raha ny any amin'ny ilay ranomasimbe Indiana dia manodidina ny 200 kilometatra atsinanany Toamasina misy ny ivony izy ity ary ny ato amin'ny lakandranony Mozambique kosa indray dia 700 kilometatra andrefany Morombe no misy ny fohibeny mifantoka kokoa ato amin'ny tangondraona ato anatin'ny lakandran'ny Mozambique no raha tsika maso zany indrindra ho an'ny Météo Madagascar satria dia mety akasika ny tapany atsimon'ny Madagascar ny rahom-baratra miaraka amin'izy io any amin'ny faraparany herinandro any ny fisian'ireo tangondraona anankiroa ireo kosa nefa dia tena manome vana tanteraka ny oram-baratra amina faritra maro eto Madagascar ary araky ny efa natsidika tany am-piandohany dia mety anatombo kokoa izay rotsakoran'izay indrindra ho an'ny tapany atsimo sy ny any amin'ny tapany avaratra nefan'ny Madagascar iny any amin'ny faraparany herinandro any miakina tanteraka amin'ny olalan'io rivodoza io na ilay fatrany ratsy izay mety hivadika rivodoza ao anatin'ny 770 ora andrasan'izay mahakasika an'ireo tangorondraona anankiroa ireo. Ny toetr'ny androntsika ho an'ny rapiso vao maraina dia mbola itony ny orana any amin'ny morontsiraky ny faritry melaky ny any faritry menabe sy ny faritra atsimo andrefana toy izay koa ny faritra atsinanana Ambatsoa ny ambiny kosa dia mandraona hatrany ny andro mety misy herik'andro na tandrivindraona vitsy indraindray amin'ny maraina ho an'ny rapiso tolakandro miverina hatrany ny oram-baratra saika manerana ny nosy ankoatra ny faritry Iboeny melaky izay tombanana maina ho an'ny rapiso ny morontsiraky ny faritry Sofia Diana ary ny faritry Sava ny ambiny dia ao anaty oram-baratra hatrany aloha zany raha ny vinavina amin'izay rapiso tolakandro izay mety misy ny takariva vao mirotsaka izay orana izay raha ny maripana vao vinavina dia manodidina ny 9 ka hatramin'ny 17 hatrany ho an'ny voatany ny morontsiraka ihany koa tsy dia misy ny fivana-goavana andrasana makasika izay maripana izay 17 ka hatramin'ny 5 degré celsius ny maripana vao vinavina ho an'ny morontsiraky Madagascar ny toetrany androntsika ho an'ny alarobia mbola misy hatrany oram-baratra saika manerana ny nosy ankoatra ny tendrony avaratry Madagascar faritra Sofia Ambatsoa ny any amin'ny faritra Sava sy Diana ary ny tapany avaratra amin'ny faritra Atsinanana ary koa Analanjorofoa no mety homaina amin'izay androny alarobia izay raha ny maripana vao vinavina dia manodidina ny 5 ka hatramin'ny 9 any avoatany ary 20 ka hatramin'ny 30 any morontsiraka Atsinanana mety ho tafiakatra hatramin'ny 17 degré celsius kosa izany ho an'ny morontsiraka avaratra andrefany Madagascar iny ny toetr'ny androntsika ho an'ny alakamisy miverina ny oram-baratra saika manerana ny Madagascar ny faritry Diana sy Sava no andrasana mety ho maimaina ao anatin'izay ary mety anatombo kokoa izay rotsakoran'izay any amin'ny tapany avaratra andrefany nosy sy ny any amin'ny tendrony atsimon'ny Madagascar iny.
Ny maripahana voavinavina amin'izay andro ny alakamisy izay 5 ka hatramin'ny 7 any avoatany. Ny morotsiraka kosa dia tafiakatra hatramin'ny 4 na 7 degré Celsius ny maripahana andrasana amin'izay andro ny alakamisy izay hatrany. Dia izay indray ary ny météo tamin'ny ity anio ity raha pisy iray fotoana manaraka veloma tompoko.